Dia fifaliana trano no mbola fana miaona amintsika ankonan'Andriamanitra. Raha lasana bafy mpiara-manompo ray aman-dreny zoky sy zandry ihany koa amin'ity fotoana alahady ity. Manao antsika rehetrarehetra. Salama tsara daholy. Nanahoana ny herinandro. Eo sa nafinaritra sa nanahirana. Nafinaritra isaorantsika ny tompo raha nafinaritra. Raha somary nanahirana isaorantsika ny tompo. Nahoana dia isaorantsika ny tompo satria maninona? Satria izy no mitondra ny fiainantsika. Amen. Rantsika dia ndao makivaky teny soratra masina indray izay fampizarantsika ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetra ho amin'ny fiainantsika indray. Raisiny baibolinao dia ndao vakiantsika izay voasoratra any amin'ny bokin'ny Timoty toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo ny raisintsika ka hatramin'ny fahafito. Timoty faharoa toko faharoa ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahafito. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy raha izy efa hitanao. Andinin'ny fahatelo. Miara-miaritry ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Jesosy Kristy. Ny miaramila manafika dia tsy mba maningo tenina amin'ny raharahany izao fiainana izao, mba hafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satrohina satrom-boninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony voalohany andray ny vokatra. Dia nio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina ny amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Ndao antsika dia resaka mahakasika ny zanak'Andriamanitra tsy matahotra ny hiaritra. Ahoana hoe? Satria rehefa vakiantsika ireo andalan-teny hitantsika teo ireo dia miresaka momba ny faharetan'ny zanak'Andriamanitra ilay izy. Ny afatra eto marina fa ho an'ny Timoty, i Paoly no nanoratra teto dia niresaka tamin'ny Timoty izy mba haharitra i Timoty. Dia androany ihany koa ny tompo dia hiresaka amintsika mba haharitra isika zanak'Andriamanitra. Amen. Ny baiboly raha lasarana bavy rehefa vakiantsika dia misy tantarana mpanompon'Andriamanitra maro ao anatin'ity baiboly ity. Ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia samy niaina tao anatina vanim-potoana samihafa. Misy amanarivo fotoanany mihitsy ny aza ny fanelanelana ny fotoana niainan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Fa ny zavatra mahagaga ao anatin'ilay izy dia izao. Misy zavatra itovizana ireo mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ireo. Misy zavatra itovizanareo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha na tamin'ny testamenta vaovao na amintsika izay miaina amin'izao vaninandro izao. Mahafantatra hoe inona ny itovizana? Teneniko aminao ilay izy ny faharetana. Faharetana. Samy niaritra daholo na isika raha tokony hiaritra. Dia izay afatra izay no ifampizarantsika eto androany raha ame ohatra anao voalohany sady ao anatin'izay hoe faharetana izay dia izao hitanao misy ny tantaran'i Abrahama. Andriamanitra rehefa mandefa ny teny fikasany dia misy fotoana tsy tonga dia eo izy no manatanteraka azy fa miandry fotoana mihitsy izy. Ny antony tsy hoe tsy te hanatanteraka izy fa ny antony dia te hampaharitra antsika izy. Fa manino isika no mila hampaharetina? Satria mila tezaintsika hitombo amin'ny finoana anazy. Jerenao tsara ny tantaran'i Abrahama. Tao anatin'ny 520 taona no fotoana nendrasan'i Abrahama ny teny fikasana. 520 taona.
Teny Andriamanitra tamin'ny Abrahama atao amin'ny Genesis 12 taony amin'ny teny fikasana hoe avy aminao no hitahiko ny firenena rehetra ho ataoko firenena lehibe ianao fa tsy teo ny eo nanovan'Andriamanitra an'izany. Fa nisy fotoana lavabe 520 taona ny aretan'i Abrahama. Ary tao anatin'ny fotoana ny aretan'i Abrahama dia nisy famolavolana maro isan-karazany nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Famolavolana ny finoany Abrahama. Dia tahaka an'izany ihany koa tsika zanak'Andriamanitra. Misy fotoana ampandalovin'Andriamanitra zavatra eo amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika aharitra. Ary rehefa maharitra tsika dia mitombo amin'ny finoana an'Andriamanitra. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Dia izao teboka voalohany izay ifampizarantsika ao anatin'ity afatra ity dia iresakitsika mahakasika ny ilay tenenin'ny Paoly ao amin'ilay bokin'ny Timoty 2:2 ozy izy hoe ny miaramila miara-miaritra ny mafy amiko ozy izy tahaka ny miaramila tsara ny Jesosy Kristy. Ozy izy hoe ny miaramila manafika dia tsy mba maningo tena amin'ny raharahany izao fiainana izao mba hafaly izay efa nividy azy ho miaramila. Ny teboka voalohany androany izany dia izao hoe kristiana na ny zanak'Andriamanitra tsy matahotra ny haritra toy ny miaramila. Tsy matahotra ny haritra toy ny miaramila. Misy amintsika ve fa nanao miaramila? Tsisy nandalo fitsarana miaramila daholo ve tsika lehilahy? Ampahafantarina anao eto izany hoe ohatry ny ahoana izany miaramila izany raha mbola tsy nandalo an'izany ianao. Fa ianao miaramila, mila fantatra fa miaramila ianao. Miaramila n'iza? Miaramila ny Kristy. Fa inona natao hoe miaramila? Jerentsika ao anatin'ny afatra androany. Ny miaramila raha lasirana-bavy dia olona iray nanokantena ho amin'ny tafika. Olona sivily izy taloha fa nanokantena izy hanompo ny firenena. Rehefa manompo ny firenena ilay olona anankiray dia misy zavatra avototra any ao. Tamin'ny herintsika niresaka momba ninona ary eo? Iresako aminao ilay momba ilay miaramila. Inona ny zavatra niresantsika tamin'ny heriny satria misy fampitohizana ilay izy. Fahasoavana, zanak'Andriamanitra voavonjy ny amin'ny fahasoavana, niveau 1, niveau 2, zanak'Andriamanitra maninona? Manolotra ny liberteny ho andevina ho mpanompony izy Jesosy Kristy. Tahaka an'izay ihany koa ilay miaramila. Ny miaramila ozy izy ato dia olona sivily ohatran'ny olona rehetrarehetra. Fa amin'ny fotoana anankiray izy misafidiny ianao miaramila dia tsy maintsy mandany mahasivila anazy izy. Fa miditra miaramila. Dia ohatran'izay ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Ianao zany raha te hiaraka amin'Andriamanitra dia mila miaritra tahaka ny miaramila ianao. Mila mahafoy ny momba ny tenanao ianao, mamototra ny momba ny tenanao rehetrarehetra dia miditra ao anatin'ilay identité vaovao izay nantsoina ho miaramila. Rehefa miaramila ianao dia tsy maintsy mankatoa. Izay aloha voalohany indrindra zany teo hoe mamototra ny momba ny tenanao ianao. Dia avy eo ianao lasa miaramila. Dia rehefa miaramila amin'izay ianao dia misy inona mibaiko ny fiainanao? Ny baiko ny asanao manontolo moa zany. Misy inona? Misy lehibe ny baiko. Tamin'ny ianao sivila tsisy mibaiko izany. Tamin'ny ianao olon-tsotra tsisy mibaiko izany. Afaka mandeha ianao any amin'izay toerana tianao an'ilay. Afaka mihinana ianao an'izay zavatra tianao hanina. Afaka mifoha ianao amin'ny ora rehetra izay tianao foazana. Afaka matory ianao amin'ny ora rehetra izay tianao atoriana. Fa rehefa miaramila ianao dia misy lehibe mibaiko eo alohanao. Ary izay zavatra tenenin'ilay lehibe dia maninona? Tsy maintsy ankatoavinao na tianao na tsy tianao. Satria izay ilay fanoloran-tena ao miaramila. Manolo-tena ao miaramila. Tsy nisy namorse. Tsy forsena ao miaramila raha tsy hoe misy zavatra anankiray ohatra hoe mitranga amin'ny firenena dia amin'iny fotoana iny tsy maintsy voatery miaramila ny lehilahy rehetra 12 taona ny miakatra. Fa amin'ny ankapobeny ny miaramila dia tsy antery fa ny sitrapo tanteraka. Fa rehefa miditra miaramila ianao dia mila manaiky ny lehibenao. Mila mankatoa ny lehibenao. Ao anatin'ny fankatoavana nefa raha lasirana-bavy dia mila fandavana ny tena. Fandavana ny tena. Tsy ianao intsony.
tsy izay sitraponao intsony fa ny sitrapony izy ilay naniraka anao. Dia takan'izay koa tsika amin'ny fiarana amin'Andriamanitra, izay tiany Paoly tenenina teto. Ny miaramila ozy izy, lovakiko tsara lisy, miaramila manafika ozy izy dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainan'izao mba afaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Raha lasanabavy, raha zanak'Andriamanitra marina ianao dia tokony tsy atahotra ny hiaritra tahaka ny miaramila. Ohatry ny ahoana ilay fiaretana amin'ny miaramila? Teneniko aminao ilay fiaretana amin'ny miaramila. Misy entraînement mila ataonao. Tsy hoe miaramila ny olona anankiray dia tafiditra ao anatina kazerina izy na camp anankiray dia mipetrapetraka nataony hoe matory natao ny tontolo andro, na misakafo natao ny tontolo andro. Fa matoa izy miaramila dia misy zavatra ampanaovin'ilay miantso azo miaramila ao dia manaraka n'iny zavatra iny izy. Misy entraînement tsy maintsy ataony miaramila ao. Misy inona hoe? Misy entraînement tsy maintsy ataony miaramila ao. Ohatra, zaho tsy mahay an'ilay izy, tsy mahay an'ilay satria zaho mbola tsy tany anatina camp, fa zaho efa nitsara miaramila, mba efa niaina izany ihany fa ilay izy moa izany fitsarana taratasy. Efa nitsara ihany izany. Tsy mbola niaina miaramila fa ohatra nomeko anao, hitako tsy inona ilay izy. Hitanao miaramila misy fotoana ilay tsy haiko nareo ilay vao maraina reny dia maheno olona mitabataba ny anana, mihirahira ry zalahy, mihazakazaka tsy haiko hoe firy kilometra. Fa reny izao karazana entraînement atao miaramila. Dia misy milaza ihany koa hoe tsy haiko aloha na marina na diso fa teneniko fotsiny, afaka itsy ara diso ilay izy, tondrahana amin'ny rano mangatsiaka ry zalahy amin'ny 3 maraina mba hifo. Misy miteny hoe izay mihitsy. Marina ihany ilay izy. Izany karazana entraînement. Dikan'ilay izy hoe tsy mahazo manao izay tianao atao ianao anatin'ilay izy. Fa misy discipline tsy maintsy arahanao anatin'ilay izy. Satria rehefa tsy manaraka an'ilay discipline ianao dia tsy afaka ny havita ilay inona? Les missions. Alaivo sara an-tsaina ny eto amintsika moa hialana tsiny fa zavatra marina ty aoka tsy ho tafitoana ianareo izay miaramila na polisy fa misy amintsika somary ngezangeza izay ihany l'ekipa dia mba lasa ihany ny saina hoe ahoana reny zavatra hitranga raha ohatra ka tena tonga tokoa ny tokoa hoe tsy manana olana miaramila na polisy tsy manana olana aminareo fa mba lasa fotsiny saina maha-olombelona hoe ahoana re izy ty. Ny tiako tenena ao anatin'ilay izy dia izao sao dia verynareo. Miaramila misy entraînement ataony. Rehefa manao entraînement izy, rehefa mikotrana izy dia afaka ny hatateraka ny sitrapony izay naniraka azy. Takan'izany ihany koa isika zanak'Andriamanitra. Ianao rehefa nividian'i Jesosy ho miaramila dia tsy afaka nipetrapetraka ianao. Izay ilay afatra tamin'ny heriny. Tsy mahazo nipetrapetraka na reraka aza dia maninona? Tsy mahazo reraka. Miaramila izany mihitsy tsy mahazo reraka. Raha vao reraka ianao dia maninona? Tsy vita ilay mission. Zanak'Andriamanitra ihany koa anatin'ilay izy dia mety hitenana hoe pastera dia tsy ho reraka mihitsy hoe izany. Reraka fa mandroso. Reraka fa mandroso. Satria izay ilay antso, izay ilay iraka, izay ilay manolo-tena ho miaramila. Ary rehefa manao an'izay ianao dia iza no mahazo voninahitra? Ilay niantso anao, hifidy anao ho miaramila. Iza ny satisfait? Ianao. Fa ahoana ianao ny satisfait? Satria maninona? Vitanao ilay iraka nampanaovin'ilay lehibe anao. Satisfait ianao fa Andriamanitra faly ihany koa. Ianao izany raha tia hafaly an'Andriamanitra dia atoloro anazy ny tenanao dia miasa ho anazy. Izay. Mazotoa miasa ho an'Andriamanitra raha tia hafaly azy. Tsy hoe ahita sitraka mba hazo fiainana mandrakizay. Tsy hany ilay resaka. Tsika mantsy ao anatin'ny hira sy ao anatin'ny vavaka dia hoe mba tianao izay mahafaly anao Tompo. Dia tsy hitantsika hoe ahoana moa ilay mahafaly an'Andriamanitra. Fa izay ilay mahafaly an'Andriamanitra, mahavita sy matateraka ny iraka izay ampanaoviny antsika. Izay ilay izy. Tsy hoe mba hahazoana sitraka hoe amin'izay Andriamanitra manome fitahiana bebe. Tsy hany ilay izy. Na hoe amin'izay Andriamanitra mba manome fiainana ao anaty. Tsy hany ilay izy ny fiainana fahasoavana no ahazoana azy amin'ny alalan'i Jesosy. Fa ny mahafaly an'Andriamanitra dia tsika kosa manao ny sitrapony. Izay ilay ny antsoina miaramila raha sy randabavy manolotra ny momba ny tenantsika, manao sakrifisy mandany momba ny tenantsika ao an'Andriamanitra mba hafaly
ny antsona antsika ho miaramila. Amen. Eo amin'izay ary le misy tenin'ny Paoly eo, tsy dingantsika izy fa alefantsika moramora mihitsy. Nozy izy hoe miaritry ny mafy amiko ianao taka ny miaramila tsaran'i Jesosy. Ohatry ny ahoana le miaritra. Ohatry ny ahoana le miaritra. Ny miaramila ve misy fotoana tsy alaim-panahy. Ohatra foana andraisika. Ohatra izy zany irana manao mission amina toerana anankiray izay misy ady. Rehefa ao anatin'iny toerana iny izy ao anatin'iny mission iny dia mazava ho azy fa tsy maintsy mety misy olona manodidina anazy ifandray aminy. Mety namany io, mety miaramila ohatra anazy, mety ny mponina eo amin'ilay toerana andehanany. Misy fotoana nefa ireo olona ireo tsy maintsy hiresaka aminy. Mety hanampitamby anazy, mety hanolotra sakafo anazy, mety hikarakara azy, mba hanino, mba tsy havitany ilay miaramila nihiraka izay mpanaovina azy. Fa ao anatin'ilay izy Paoly hoe mila miaritra isika. Inona ilay miaritra? Ny miaritra raha lasa ranabavy dia tsy manaiky ho détourner zavatra hafa. Tsy manaiky ho avily ny saina. Izay ilay tenenin'ny Paoly. Tsindriany tsara ilay izy hoe ny miaramila ozy izy dia tsy mba misy maningotena amin'ny raharahany izao fiainana izao. Tsy mba misy maningotena. Inona ny dikan'izany? Isika zanak'Andriamanitra rehefa nantsona ao miaramila dia tsy midika izany akory hoe tsy hiasa, tsy any ilay resaka. Tsy midika izany akory hoe tsy hampianatra ankizy izany, misy miteny aza hoe tsy manambady hono. Izany ilay izy. Fa ilay izy hoe tsy mamily ny saintsika any amin'ilay zavatra tsy prioritaire. Amin'ny miaramila ny zanak'Andriamanitra antsika dia mila mifocus tsika amin'ilay ny antsonantsika, amin'ilay mission antsika. Misy zavatra mety hamily ny fisainantsika, hamily ny momba antsika ao anatin'ilay mission, dia miteny Paoly hoe tsy maningotena amin'izany zavatra izany tsika. Dikan'izany tsy havadika ilay priorité. Misy mantsy mety irana manao mission dia mijanona any izy fa tsy miverina intsony. Mahafinaritra tiako. Aloha hijanona ilay mission fa milamina ny fiainako eto. Misy zanak'Andriamanitra mety hanao an'izany. Eto an-tany ny teneniko tsika missionnaire daholo tsika. Aoka ho fantatra aloha fa missionnaire ianao. Missionnaire tsy tompon'ny toerana izay alehany, fa ny rano izy eo amin'ilay toerana. Ohatran'izany koa tsika rehetrarehetra tsy tompon'ny ity tany ity tsika, tsy tompon'ny eto isika. Tsy eto ny fiainantsika fa manao mission tsika eto. Dia eto amin'ity tany misy nanirahanantsika anaovana mission ity, be da be zavatra hisarika ny saintsika. Dia indraindray tsika hiteny hoe mahafinaritra eto ka anao ohatran'ilay mpanakanto anankiray iny hoe za tsy mba ho any an-danitra. Eto mahafinaritra. Alao za hijanona eto. Mety misy amintsika alaim-panany amin'izany zavatra izany. Fa mila miaritra isika tahaka ny miaramila tsara an' Jesosy Kristy. Rehefa miaritra ianao dia mahafaly an'ilay naniraka anao. Zay ilay izy raha lasa ranabavy. Teboka voalohany izay, teboka faharoa ihany koa. Ny zanak'Andriamanitra dia tsy matahotra ny hiaritra toy ny miaramila ny voalohany. Inona ny faharoa? Tsy matahotra ny hiaritra. Tsy miteny nareo. Eo amin'ny 5:5. Tsy matahotra ny hiaritra toy ny atleta. Atleta manao fifaninanana. Izay tenenin'ny Paoly eo voalohany. Zanak'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia tokony tsy hatahotra ny hiaritra toy ny miaramila. Ilay miaritra dia tsy manaiky ho elingelenina, fa mifantoka any amin'ny objectif. Faharoa, raha zanak'Andriamanitra ianao dia tokony tsy matahotra ny hiaritra tahaka ny atleta izay milalao manaraka ny fitsipika mba ninona? Mba hibata fandresena. Ianao ve raha ohatra hoe izy amintsika aloha ny sportif e. Tsy eto raha tsy teneniko izy fa fantan'ilay izy. Misy amintsika ve sportif? Misy amintsika mpanao baolina na ilay mpibata fonjam-be ireny.
Antany ianao hoe fa maninona ianao no mibata fonjam-by na maninona ianao manao baolina. Raha atao professionnel ilay izy. Ianao ihany no mahalala azy fa hovaliako ilay izy. Matoa ianao miditra manao sport anankiray professionnel ny resako fa tsy fialamboly hoe any anaty CV. Inona ny hobby ianao? Baolina. Tsy fialamboly ilay izy fa tena asa. Ny olona anankiray matoa miditra amin'ny club anankiray ohatra hoe fanaovam-baolina dia te hibata inona izy? Te hibata fandresena. Ny olona anankiray matoa mikotrana miditra salle de sport. Ny anankiray mety ho lafiny hafa ilay izy. Mety hoe mba te hisintomana ny masony hafa ny sasany fa professionnel ny resako. Matoa izy miditra ao anatin'iny mikotrana dia te haninona izy? Te hanao fifaninanana izy mba hibatana fandresena. Zay ny antony. Dia ohatran'izay koa tsika raha lasy-ranabavy, tsika dia mpiazakazaka ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary ety am-piazakazahana dia misy lalàna mifehy antsika ao anatin'ny fiazakazahana fa tsy afaky ny hanao izay tiantsika isika. Tahaka ilay miaramila teo ihany, ny miaramila rehefa nanolotra ny tenany, anao miaramila dia tsy maintsy manao an'ity nylay ny antso azo miaramila. Misy fifehezan-tenao. Tahaka an'izay ihany koa ny atleta anankiray izay miazakazaka dia tsy maintsy misy fifehezan-tena ataony ihany koa ao, misy fiaretana ataony ao. Raha ohatra ianao izao ilay mpibata misy amintsika sura fa misy amintsika mitaiza vatany. Aza menatra fa hoe kristiana dia pastera eo dia misy amintsika manao sport any tsy maninona izany. Fa rehefa manao sport ianao ohatra hoe mibata fonjam-by afaka mihinana an'izay tianao hohanina ve ianao? Afaka mihinana frity, pizza, ina daholo ilay matavy takosy. Azonao hohanina ve ireny zavatra be menaka ireny raha ohatra ka te hibata fandresena ianao anatin'ny fibatana fonjam-by ohatra. Mahazo mihinana an'ireny ve ianao? Tsy mahazo e? Fa maninona rehefa mihinana an'ireny ianao? Tsy mety hivoaka ilay izy. Tsy mety hivoaka ilay zavatra tadiavina aminao raha vao mihinana an'ireny ianao. Dia tahaka izay ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra, misy fifehezana ao anatin'ilay izy. Lalàna ny fifehezana hozy izy Paoly. Hiresaka lalàna anankiray amintsika. Raha ohatra ianao te hitombo amin'ny fitiavana, dia inona no tokony ho ataonao raha zanak'Andriamanitra ianao? Ny objectif anao zany dia hitombo amin'ny fitiavana ny hafa. Ohatran'ilay hoe atleta te handresy. Ianao zanak'Andriamanitra te hitombo amin'ny fitiavana. Inona no tokony ho ataonao? Tokony ho ataonao dia tsy vitan'ny mivavaka fotsiny. Tsara ny vavaka. Afaka tomboka anao amin'ny vavaka. Fa ianao, ohatra hoe zany izao te hifandray amin'ny rahalahy Ivan. Tena hoe tiako zara angamba tena te hifandray amin'ny rahalahy Ivan, tena mba tiako hitombo ny fifankatiavana amin'ny rahalahy. Dia za ety fotsiny dia izy vavaka ho anazy. Za tsy miresaka aminy fa mivavaka ho anazy. Jesosy eo vavaka ho an'ny rahalahy Ivan amin'ny fiainany iray manontolo. Mitombo ve ny fifankatiavana amin'ny rahalahy? Tsy mitombo ilay izy. Fa inona mila ataontsika mba hitomboan'ilay fitiavana miresaka amin'ilay atleta te hibata fandresena? Inona? Tokony hifanantona isika. Ny mifanantona mila inona? Mila fandavan-tena. Mila maninona ianao? Mila mihetra ianao, mila sakrifisy, mila disipline ianao. Dia ohatran'izay ilay izy raha lasy-ranabavy, raha ohatra ianao manana objectif anankiray, manana tanjona iray ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, dia mila manetry tena ianao. Resaka fitiavana izay teneniko izay. Mila manetry ny tenanao ianao. Raha hijery fotsiny tsika ny tantaram-pamonjena, fantatsika tsara ny Jaona 3:16. Fandao nge raisitsika hoe Andriamanitra ny teny fotsiny hoe tiako nareo. Dia nijanona teo amin'ny teny izy. Voavonjy ve tsika? Tsy voavonjy tsika. Fa mba voavonjy antsika dia mila maninona? Mila manolotra. Mila manome izay ilay lalàna. Lalàna ny fiazakazahana tsy vitany hoe kristianina mpanaradian'i Jesosy dia hivavaka fotsiny dia bon vita izay. Fa mila manolotra ny tenanao ianao, izay ilay lalàna ny hazakazaka raha te hibata fandresena. Raha lasy-ranabavy eo, zanak'Andriamanitra, manolotra ve ianao?
manome ve ianao raha milaza ianao hoe tiako ihany manome ve ianao tsy vitany tena izy ty a fa mila sakrifisy mila miaritra ianao miaritra ianao indraindray ny tenanao tsy mahavita an'izany tsika manana an'izany fiteny izany foana eto teny an'izany foana tsika hoe zahako somary ferme kely izay za somary introverti kely fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao tsisy an'izany introverti zany zay le miaritra masai manatona ny hafa ianao fa za raisina identité anao taloha zany raha lasa nanabavy olona taloha zany fa amin'ny Kristy ianao efa olom-bavao amen dia iaino le maha olom-bavao anao fa za mitensony za mbola introverti ty tsy mety aoko le za mbola complexé ty tsy zany tsony fefa olom-bavao ianao manaova sakrifisy manatona ny hafa manomeza ny hafa zay le izy raha te hibata fandresena ianao dia ataovy zay sakrifisy zay manolora teboka fahatelo zanak'Andriamanitra tsy matahotra ny aritra toy ny miaramila toy ny atleta anankiray izay mihazakazaka mba te hibata fandresena fahatelo zanak'Andriamanitra tsy matahotra ny aritra toy ny inona ilay teneny ato mpiasa tany izay misasatra zanak'Andriamanitra tsy matahotra toy ny mpiasa tany na toy ny mpamboly izay miasa mafy ny fambolena raha lasa ranabavy dia isan'ny asa mitaky faharetana indrindra satria maninona satria rehefa mamboly ianao mamavoa ianao androany dia tsy androany ianao nara-pitso dia manantena ny hita vokatra tsy possible zany aloha tsy mamboly aloha manao PMU raha zay ny tadiavina tena mahitsy aloha manao PMU fa raha amboly ianao mila maharitra ianao mety tsy mivoaka ao anatin'ny 3 volana le vokatra mety tsy mivoaka ao anatin'ny 9 bolana le vokatra mety tsy mivoaka ao anatin'ny herintaona azy fa mila maharitra ianao ary ao anatin'ilay faharetana dia zao io zavatra io tsy hivoaka io raha tsy misy fikarakarana mila fikarakarana io raha mamafo ianao androany dia avelanao fotsiny izy amin'ny herintaona mifankahita mety ho faty io vo io fa ianao mila mikarakarana io isan'andro inona fikarakarana manondraka ianao manisy zezika ianao manapaka an'izay aidratsy rehetrarehetra manodidina le izy ianao mba hahatonga linona mba hahatonga le vokatra hivoaka fiaretana zany sa tsy fiaretana tahaka an'izay ihany koa raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo rehefa miaraka amin'ny tompo ianao misy fotoana tena manezaka be ohatra amin'ny resaka fitiavana le ohatra teo ihany ny raisiko manao zay zavatra rehetrarehetra ataonao ianao mba hitiavana le olona manolotra momba ny tenanao ianao fa misy fotoana reraka ianao dia mamotsitra fa raha mpiazakazaka ao amin'ny Kristy ianao dia mila maharitra ao anatin'ilay izy raha ohatra ianao zany niaraka tamin'ilay olona fa anatin'ilay fifandraisana amin'ilay resaka fitiavana ohatra hoe nanantony ianao dia fampiresaka iny zany ny ataontsika hoe nanondraka foana ianao ohatra ny tsy dia nisy vokatra le izy miova zavatra hafa indray mba ho eto any amin'ny restaurant indray izy ohatra profim-pitiavana anankiray indray zany izay indray ilay manisy zezika andramo daholo izay azonao rehetrarehetra atao dia maharety ianao aloha tsy hoe androany manantona andralay ivao dia ohatra ny tsy dia lamy marangala izy aloha za tsy hanao tsony aloha satria le toriteny tamin'ny heriny koa ny teny hoe tsy hatapotra ny Jerosalema sy ny any tsika fa aloha io le izy tsy zay sao dia diso eritreritra ianao tsy zay le izy hoe manandrana indray ianao dia lasa manandrana elaela ianao dia tsy mety le izy zay ianao vao miova zay le izy fa tsy hoe indray mandeha ihany nanandrana ampy zay ka efa vita ny adidiko tsy adidy le izy tsy ohatran'izay le izy fa manandrana ianao manondraka ianao aloha fandray aloha ianao ohatra ny tsy nety le anina loandray raha nga hoentina any amin'ny restaurant raha ivao ohatra ny tiany iny andray zay mifampiresaka sy ohatra izany manisy zezika kely indray ianao indraindray misy ahidratsy kely maniry eny dia mila tapahana le izy zay ny fitiavana tsy hoe misy zavatra tsy mety ohatra mialatsiny raha ivao fa ianao no tena hitako eto dia somary voateniko kely ianao ohatra misy zavatra tsy mety ataoko dia mijery fotsiny raha ivao hoe izy pastera dia ihany fa sahiny teny ana tapao le ahidratsy tapao le faka tsy maniry
rehefa tapahanao izy marina fa sakrifisy nanaovanao zany fa tapahanao izy dia maniry tsara mivoaka lefa zay le izy raha lasirana-bavy ao anatin'ilay fiaretana avokoa zany rehetrarehetra zany. Ahoana ny ahafahantsika manao an'izany rehetrarehetra zany nefa amaraparanantsika ny hafatra. Ahoana ny ahafahantsika manao an'izany rehetrarehetra zany? Ny ahafahantsika manao an'izany rehetrarehetra zany dia ilay tenenin'ny Paoly ao amin'io bokin'ny Timoty faharoa toko faharoa io ihany ny andininy voalohany. Tsy mivakitsika ilay izy fa vakitsika izy zao. Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Adikako amin'ny teny frantsay hafa ilay izy ao anatin'ny dikateny nouvelle NFC. Toy izao ilay izy tia mazava be ilay tiany Paoly tenena ao anatin'ilay izy. Ozy izy hoe, toi donc mon enfant, puise ta force dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Mazava be izy amin'ny teny gasy izy ohatrany tsy dia mazava hoe ianao dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay amin'ny Kristy Jesosy. Fa eto izy tenene puise ta force, inona ny dikan'izany? Ao amin'ny Kristy ianao no maka ny hery rehetra ahafahanao manao an'izany fa tsy ao aminao. Ny ahafahanao miaritra dia ao amin'ny Jesosy ianao no misintona. Jesosy ny teny hoe izay mino ao izy dia hisy loharano miboiboika ao anatiny. Ianao ve ilay loharano miboiboika? Jesosy ilay loharano miboiboika dia maninona ianao zany? Mipoize, maka ao anatin'ilay izy. Ao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy izay velona ao anatinao. Tsy ao aminao amboarintsika tsara ny fiteny fa ny olona ma tsy mandiso zavatra. Ny développement personnel indrindrandrindra hoe ao aminao ilay izy. Non. Ao amin'ny Jesosy ilay izy izay velona ao anatinao. Dikan'izany ny ahafahantsika maharitra ao anatin'ny fanehoana fitiavana ao amin'ny rahalahy ohatra. Ny fiaretana amin'ny mamiara-mila antsika. Ny fiaretana amin'ny ohatrany hoe mpamboly antsika ihany koa dia ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no ahafahantsika misintona ny hery rehetrarehetra. Raha misy fotoana ianao reraka zany ao anatin'ilay hazakazaka dia misintoma ao amin'ny Jesosy. Ahoana ny ahafahanao misintona amin'ny Jesosy? Mitokana ianao dia mivavaka dia miresa. Mandehana mivavaka manaova fivadikanina, manaova izay hetsika rehetra alim-bavaka izay azonao atao rehetrarehetra hipoizena an'ilay force. Io tsy hoe miandry fotsiny hoe Jesosy ao atao amiko ilay izy dia eto azy zany. Za tsy hivavaka, za tsy handohalika, za tsy hifatanina, na za tsy hanao zetsika rehetrarehetra. Tsy mandeha arak'izay io. Tsindriko kely ity sady amaranantsika ny hafatra. Ny famonjena dia fahasoavana no azona azy, fahasoavana irery ihany ao amin'ny Jesosy. Tsy ny asantsika, tsy ny mombantsika, tsy ny ninona avy amintsika, azontsika famonjena. Fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra kosa raha te hitombo amin'izany ianao dia misy ezaka tokony ataonao. Misy zavatra tokony ataonao. Efa nomen'Andriamanitra antsika ilay izy rehetrarehetra. Nomen'Andriamanitra antsika ny hery. Fa ianao rehefa tsy deside, tsy hanao pay ianao dia tsy mandeha io. Mila mandroso sika ao anatin'izay zavatra izay. Ny hafatritsika androany zany raha lasirana-bavy tsika zanak'Andriamanitra dia tsy tokony atao ohatry ny hiaritra, toy ny miaramila, toy ny atleta, toy ny mpamboly. Inona ilay miaritra toy ny miaramila? Ilay miaritra toy ny miaramila dia manana focus ao amin'ny izay ny antson'ny lehibe ny any. Ny faharoa toy ny atleta, misy fifehezan-tena tokony ho ataontsika amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Izay ilay fiaretana. Ny fahatelo farany toy ny fambolena dia mila maharitra. Indraindray tsy eo ny vokatra no azo. Fa mila maharitra ianao. Raha nivavaka ho an'ny hafa ianao, nandritry ny 2 volana, 3 volana, tsy nisy vala ilay izy, tsy nisy voka ilay izy, mbola mitohiza mivavaka foana ihany. Efa niresana tamintsika teto izany. Nisy olona nijoro vavolombelona amin'izany. Hoe nivavaka tsy tadidiko, firy taona mihitsy izy nivavaka ho an'ilay olona dia tany vao nisy vala ilay izy. Izay ilay maharitra, izay ilay mamafy zezika, izay ilay manondraka. Ka izay tokony ataontsika raha lasirana-bavy, zanak'Andriamanitra, maharitra tsika amin'izay ny antson'Andriamanitra. Rehefa maharitra isika dia mahazo inona Andriamanitra? Mahazo voninahitra Andriamanitra. Dia inona no mitranga amintsika? Falitsika. Tsy normal raha tsy faly ianao.
mety mbola tsy nantsona raha tsy faly ianao fa tokony ho faly ianao ao anatin'ny fiaretana. Jerenao tsara ao anatin'ny bokin'ny Hebreo ao misy olona norobaina ny fananana. Fiaretana anie zany hoe robaina ny fanananao izay niarinao nandritry ny firy-taona. Nalain'ny olona le izy nefa le olona faly satria maninona? Satria manana rena tsara lavitra izy any an-danitra dia miaritra izy eto amin'ny nofo fa faly izy ao amin'ny fanahy. Izay le izy rahalasirana-bavy. Amaranantsika azy ity teny anankiray ity ny vakiako a. Korintiana voalohany toko 5:15-5:10 famaranantsika ny efatra androany. Korintiana voalohany toko 5:15-5:10. Raha misy afaka miara-mamaky amiko dia andao mba hiarantsika mamaky ilay izy raha sitraka ary. Ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Mareta raha lasirana-bavy fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny Tompo. Le fiainana mandrakizay tsy ndriko farany ity, tsy hoe le fiainana mandrakizay no hikelezantsika aina, tsy zany a. Fiainana efa gratuit, ataoko hoe gratuit izy nefa nisy sandany ihany. Le fiainana efa nomenantsika maimaimpona satria zanantsika. Fa misy récompense ho antsika izay miaritra, satro-boninahitra omenantsika izay miaritra. Omenanao izay raha miaritra ianao. Dia izay ny afatritsika androany raha lasirana-bavy, manasanao hitsangana, ndao hisaotra ny Tompo a. Raha nisy zavatra voarainao tao anatin'izay a, dia ndao hisaorana azy. Raha ianao le reradreraka indraindray ao anatin'ny fiaranan'ny Tompo, tsy dia naharitra firy. Androany ny Tompo dia amerina anao hoe mila maharitra ianao amin'ny fiarana amin'ny Tompo. Mba azonao vokatra tahaka ilay mpamboly izay naharitra. Rehefa naharitra izy dia izy no mijinja ny vokatra voalohany indrindra. Ary faly izy no ny amin'izany vokatra izany hoe ay, misy valiny fisasarana. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.